Ajantsika ny makasika an'izay tontolo politika sy ny fikarakarana fifidianana izay fa orinasa iray mpanamboatra briquet kosa no nirehitra nitolakandro teo fiteny Andafiavaratra Tanambao Mandrosoa Ivatoteny. Tsy nisy ny ainana fohy fa saingy kilan'ny afo avokoa ny entana rehetra tao amin'ny rihana ambony etsy ankilany dia manany ho very asa ireo mpiasa rehetra ho anivon'izany orinasa izany. Sary avetrany. J.X orinasa iray anateratany Sinoa izay mpanamboatra briquet no nirehitra nitolakandro teo. Ny mpamonjy vona avy ety Antananarivo no tonga namono ny afo teny an-toerana. Misy manao staplam zany miregleny izy dia nipoaka le anankiray dia nasito le panao réglage dia izy nasito ny panao réglage iny dia lasa namonjy le rehetra dia zay no natonga le afo tao ambony tao. Tampil itu. Oh, 30 minutes enggak apa sih? Ah, tampil. Apa bukan tahu? Jadi api kering kan bermicum sepansi itu. Semarang. Manay ireo mpiasa fa ho very asa ary namafisin'izy ireo fa betsaka ny fantiantoka ho an'ny orinasa ity izay mamokatra briquet miisa 4,000 na 430 baoritra isan'andro.